aliny sioka ny manolotra ho anao indray tantara mitondra lohateny hoe voatafika. tantara no soratany Mirindra Salomon, Olalaoviny, Miora, Safidy, Silvia, Naly, Fiderana ary Taina Mantenaina. nandray feo Bienvenue, Nanaty Tosa, Safidy Tahinjanahary. Ivavaka arsika e, mankasitraka indrindra Andriamanitro ny safidiananao anay hanantanteraka ny asanao. Vitanao tokoa ny asanao kanefa noho ny fitiavanao anay dia nomenao anjara amin'izany izahay. Ankehitriny ary izahay hanantanteraka ny fizarana izany asanao izany, ka manatreha nefa nay masino. Amen. Ay, ka misaotra ny ramatoa kely tatamitsika ny amin'izay vavak'izay ary. Efa reto voasoratra amin'ny taratasy kely reto moa le toerana hitoritsika amin'ny filazantsara ka hanona tsapaka tsika izao. Mariko aty am-piandohana aloha fa toerana lavidavitra sy tezaka avokoa izy reto a. Andao ary mandroso tsirairay ary dia mandray taratasy kely dia milahatra ety aloha ety. Rehefa naray daholo dia mifanesy mamakiny azy a. Miora sy Bary. Ary tolozanareo miresaka fotsiny. Ishi Bary ihany io mampiresaka io ko. Ay, ka arakinareo ary ve zao le fanazavako teo. Eo ry tatamo zavo amin'ny Bary sy Miora ny fandehan'ity atsapaka ity. Eny ary, zao le izy. Mamasosotra koa ty tatamity ka. Ohatrany hoe izy ery ninona tao anatin'ity fikambanana ity misio am'laitsy. Ditra koa aloha nareo sy Miora androany. Ohatran'ireny zazakely ireny ve ranganareo. Zokotoka efa reraka manazava, nareo mbola manao ny ataonareo ihany. Ndry ity koa mba masika, mba mihanihany re zay a. Tsy nisy tokony hidiran'ny fanany anina mihitsy neny amin'ireny e. Faran'androany izany. Rapiso mantsy ny fivoriana farany alohan'ny andehanantsika tsirairay ary hanomezana toromarika farany antsika. Kalindry aky tatamo a. Ao fa matotra tsara amin'izay sady tena ilainy izany fa sarotra ihany koa ny ty raharaha ty e. Fa mbola tsy tara nera hiverin-dalana e. Efa nikeny io rery tatamo a. Hiverin-dalana ahoany? Asako. Toa hoe raha sarotra izy ty. Avadika kely aloha ny resaka ka. Ndry ty tokoa moa izany ve dia tsy mba misaina an'ilay resaka io mihitsy e. Toa efa ho ray volana ihany anake izy ary tatamo. Tatamo. Verika indray fa. Avelao aloha izany hoany ry Bary ka. Lazaiko anao foana fa tsy izany aloha izao no lohalaharana amin'izao. Nasy ty tokoa ny mandry e. Fa zao tokoa aiza moa izany le toerana andehanandry teo? Any amin'izany Ambomiadana izany. Toa efa rekoresadresahany ao an-trano ihany izy io fa asa ry raha anao ahoana? Ie. Zaho ty any amin'izany be masoandro izany a. Ny andro Miora sy Rafaly any akeo ka toerana efa falehandry zareo rehefa fialan-tsasatra. Izany hoe toerana misy fianakaviana izany. Tsara kosa izany ko. Eny e. Ireo toeran'ireo aloha dia efa mijerevana meloka azo antoka daholo e. Tsy misy tokony mampanany amin'izany. Fa tatamo, ty misy hevitra hitako. Hoe ao azay? Efa bolana moa faharetan'ny asantsika dia hitandry izao no atao a. Ndovolana ataontsika any Ambomiadana dia ndovolana ambiny Ampiamasoandro. Izany hoe hiaraka tsika? Eko. Mahita hevitra tokoa ianao ry Bary a. Saingy tatamo aloha tsy azonao e. Andray dia tena tsy tia mihitsy ve izany ity indriry tatamo? Ena re, tsy maninona izany ko. Ny fitiavana? Maninona? Amiko ry Bary tsy tokony ho tairina izany a. Anga tsy fantatrao fa io Andriamanitra topontsika io no nahareo fanambadiana. Oay,
Ary tena varintsika marina. Lozako aloha ianao ry bary raha pitsondray. Ena re. Ahoana ry dada? Tandremo le fanao le ako efa mifatorako ao Amono akoho ngatsika an'io. Sady le matavy be mihitsy toako mifatorany dada tiako. Akoho etiko any amin'ny maro io ko. Zay indray ianao ry dada. Fa isinona indray hono zao any? Tsy hainao zany ry Noro Tadio fa zany lehibe eto amin'ity tanàna ity Ary mara de tsy iza fa zanakiako pahita zay nondro razantsika teny teto hatramo zao. Raha mba navelany dada nano fianarana lavidavitra kokoa zao mety tsoatran'izao fiainantsika. Zay indray ianao ry Noro Tiako loatra ianao. Zay no antony nanajanonako anao nianatra. Tsapako ny fitiavanao ary dada. Na de efa tsy miaraka amintsika intsony azy mama de mahatsiaro sambatra satria eto ianao De aza miana tsinitsony dada raha mampiato ny fianaranao araka ny zavatra hita marina mantsy de tena hitondra loza eto amin'ity tanàna ity raha mbola misy ankizy anankiray kiry hianatra hono. Eny ariko manaiky aloha za zao. Fa inona ny tianao atao ry Noro Anohatra mara. Misy hazavana mangirana kely ato amiko ry dada. Ho betaiko ary atolotro anareo. Mirediredy ianao ry Noro Misamborako raha mony ianao fa andeha hamonjy amara aloha To atoandro ty andro kanefa mbola hiakatra ny ampanatera-tsorony zay. Aza elany dada fa za tsy mahavita mamono an'ity akoho ity Eny Tonga aloha misy anery vary zany Finasy Otry ary to misento. Fa maninona lesy Salama tsara kia. Mba lasalasa fotsiny iny ka na indrety koa ary tomba tonga aloha be kaiko. Ka ibary zao na tonga anao etiko. Tsy azoko. Zany tsy niantso amin'ny ora akory Ary aza mikesona be ohatran'io moa elahy Zao nivoaka nividy zavatra any natazana nonaka aty de niverina avy hatrany de nio manandehako. Fa inona zany no antony? Bashko tsy mamafaly anao ve zany Aza mba sary tiavina rery bary Ay vie Sa ve moa na halala hoe mangidy le vahalala Tray Tsara ile party akory Misay efa miaraka amin'ny tatamonga ianao Eny tsy mbola miaraka aloha zay fa tsy fantatro izay mety totoy kia. Fa avelako aloha ianao ka andeha hamonjy eo amin'ny efitrano fivavahana mantsy ny nandehanako aloha tiako sady efa tamin'ny mitondra fanalahidy koa ary ka isokotokoko. Efa ato koa Nora mavitrika nareo zany mahafinaritra tanteraka. Miarahaba zokotoka Salama tsara ka ty ary aloha ny fanalahidy ry bary misaotra zokotoka zay ary aloha fa ilozako vetivety nareo Ena re za koa angamba andeha aloha ry Miora mifiry zao la misy adiny ray latsakafa efa mivoa manongo tsika monjy amin'ny pastera aloha fa izy mantsy no hanome fanamariana sy fampahirezana ho anareo rehefa avy eo. Ndao ary inona moa zany fa de mitongizina eto indray zany ndrery Miora mandrapatonga ny fidiranako. Bary koa moa tsy efa lasa ao anefitrano fivavahanao ka to anahirana ihany ny anaraka azy ao. Leo aloha monjy etsy amin'ny seza misy fialovana etsy ka raha mba fantatrao matsy ry bary fa no ianao ne nidirako tato anatin'ity fikambanana ity tena tiako ane ianao Sonita zonako anao ry tatamo rehefa
mandinika dia tia toerana anendrenanao ty misarosarotra indrindra. Tsy manakivy anao akory fa miangavy anao mihitsy ny aloha zokotoko tsy anakivy ara-toa ka tsy misy vahaolana ny aminao a. ka ve fa raha vao ianao nazo an'ity toerana ity dia faly be a. mahatoko ny famendrehanao rehefa miasa. Fa inona moa ny antony atsapaka e? Zao ny anton'iny ka misy resaka maromaro nandeha tany hoe zaho mifidifidy tavan'olona e, zaho manavakavaka e, izay toerana tsaratsara ho meko izay tiako. Sy ny maro tsy voatanisa e. Hay misy an'izany. Fa rehefa nandinika dia iny atsapaka iny mety taminareo 9 menaday e. Ka manahoana tsara ary ilay toerana andehanako ity e? Somary sadakatra ihany amina tafiditra azy ity tao anatin'ny listrareo tanàna etorina amin'ny filazantsara. Tsy azoko. Fa angamontsika manatsafidy fa rehefa voantso andeha dia mandeha. Ka izay mihitsy ngela mahafinaritra aminao e. Tsy mba manana ihany mihitsy. Izay tokoa rehefa miaraka amin'i Jesoa. Izy koa anie ny tompony iraka e. Fa mbola misy ilany zokotoky avy e. Efa mihamesina mantsy ny andro. Zao angamba sisa e. Ianao aloha izany lavitra indrindra noho izany mila mandeha alohan'ny ankizy rehetra anao dia mba mifandanja tsara ny fotoana anananareo. Ny amin'ny fiara sy ny olona andray anao indray efa milamina e. Izany no anatitra anao eny amin'ny fiantsonan'ny fiara rehefa misy olona avy any an-toerana hitsenanao eny. Hay, tsara kosa amiko. Efa matory anga dada. Rakatra ho aty aminao mihitsy afa taka ny otrany tsy mety mahita toromaso mihitsy no. Fa misy inona ry noro a? Manana olana anga ianao? Mivadibadika fotsiny afa tsy haiko e. Or dada mba tantarao amiko indray ny tantaranareo fahiny a. Reny fahazazanareo reny. Sao e. Tena niadana tokoa izay anaka fahiny teo anilan'ireo ray aman-dreninay a. I dada ny lehibe ny tanàna teto tamin'izay ary ny ray ny mara ny namany. Le kiaky pahita no lazaiko anao izany e. Mbola lonaka tsara ny tany tamin'izany. Mbola feno voankazo ditany anaty alatany. Ay ve. Ankehitriny nefa nareo samy zanaka ny tafiaraka i dada sy mara izany. Saingy niova be ny zava-misy a. Tena miasa mafy anie ny vatran-dehilahy ankehitriny ry noro vao mahita sakafo e. Ny tany efa zara raha mahavokatra. Dada ny te arak'olona amiko. Ny antsika mianaka nefa mahavita-tsika tsara ny atao am-pialan-tanany. Tsy lany aza. Izay ny mahalehibe ahita tanàna ry noro a. Izany mpitarika eto azondry izany. Eny ariko. Fa hitantarao tantara hafa alohan'ny andehanako hidina atoroka. Mandeha any ianao milalao devolana rahabizy dia any ianao mihaino tantara ka. Toa tsy vitako raha zao foana. Za efa reraka. Dada koa izany. Jesu ni famonjena zay vitanao miady zoko navelanao tena fakao mandrakizay. Aleo aloha hijery sy akanjoko eto koany. Efa bolana mono any. Reto ny fotodrako mivavaka. Andraso asiana akanjo mafana tsara ihany fa tsy fantatra sy ihany ka. Reto indray ny fitena. Tony ve aloha mbola mety amiko e. Efa mba lehibebe ihany mantsako. Hitako ny hevitra. Etiko ny daholo reto akanjoko efa tsy atonina reto a. Zay mihitsy rangany dia ataoko. Mino fa be olona mila antony izao any. Reto raha teo tsy misy simba fa azo anaovana tsara. Natony kiraro tony ary. Inona ndray ary izany afatra tonga amin'ny findahako izany e. Rasa aloha hidiko ty. Tena mavesatra izy izany. Tia ve ho zakako?
dada sy nima tsy afaka manatitra ao fa tsingeritaona naterahan'ny bebe ny fotoana io fenempolo taona tokoa moa izy ka hikarakara ny dada fety za tsy maintsy mandeha oay fa rina marina fa aleo aloha jerena le afatra tonga teo party inona hoe ty lasainy tatamo ny lazany zokotoka hoe hiaraka amin'ny anatitra anao iny ve ianao mandeha aloha be nanaiky avy hatrany satria tia hitanao tia hianika faran'le tsikitsikinao ihany ko raha sitraka za koa tia mibary hovaliako amin'io ary ve mifaniriny taraiky eto indray rehefa tokony andamina ty efitranoko ty aloha miora maikerinonareo zany efa tsy mahatazana ny ambamy masotsony aiza kory de hoe tsy mahatazana ary miora somary mamaika kely ayoko fa oviana miainga ka miaraka amin'ny latsinainy daholoko hitantamony ny andeha anoisavotsy dia andeha anatitra azy mihitsy mahamaika anahy io ary zay tsy mba mahafantatra an'izany ko nga moa misy mahafantatra an'izany fa ohatrany hoe misy entana alefa ny zokotoky aminy ka tsy zakany dia izay ny lany fanampiana tamiko ka anatitra azany amin'ilay toerana mihitsy izany nareo sa eny amin'ny fiantsona ny fiara ihany ka hiaraka aminay nga miora mbola sahirakirana koa hitanao io e kay ohatrany fampanina zany no sibary miora ay fa maninona ianao ohatra jereo nefa niovatra minendriny tena maharary ty andriamanitra inona rena ataoko hoe marary azy bary marary be ny lohako marary leo ary aloha mipetraka etsy amin'ny tsy avoavy itsy dia makaina kely ao mekiny eto amiko eto ndrery miora eo rehefa tsy maninona manahirako mibary ady tsara ve nefa ianao aloha aleoaloha andefa maisany amin'ny zokotoko mihitsy aka dia asiako mitondra fiara ina izy fa tsy afaka zany raha zao ormira raha sahanatria moa zany ka tsy nahita taty ianao dia angamba sahirana rery taty eny azy bary dia afaka manatitra na any an-tranonay ve ianao zao kosa veny tahanao dia ho afelako reheretra ao fa tsy maintsy ateriko ndre raha mba fantatrao matsy ry bary fa tsy tiako anatitra ny tatamo ianao iny tatamo iny koa aloha mbola hitako ny anaovana an'iny tsy maintsy ahy ianao ry bary ty aleo aloha andefa afatra ny amindry data fa na iantso aho za tsy misy andray akory laza melo mihitsy ny mantsy nisy fasahirana ataoko fotsiny hoe efa lasa fa mandefa afatra rehefa tonga manova fety sambatra dia mirary soa zay lasa iny nandefa afatra tamiko bary fa tsy afaka nanatitra fa mararo ny miora mba tsy azo kokoa zany to mitady ho sary-piaro zany to tamba mivoatra daholo reto ray fiara amiko reto avy mivarotra vokatra ono dia niendry zareo ambony ambany ery amin'izay miezaka mitsika amin'izay mifanehatra maso amiko fa to asana ahoana fahalalany reto an'Andriamanitra aleo aloha tsy resaka fa izay fombafomba fotsiny no jereny le olona hoe tsy enakory tsy afaka tampoka ho fa marary rehefa tonga zany dia izay
anahirana olona fotsiny eto. Ty fiara ty koa aloha tena ratsy marina tsy maisina vao tonga any lavidavitra ho mantsy. Mitabataba loatra koa le tolo reto ka tetra tampoka. Ohatry ary toa mifanisika mivoakany izy zany e. Ny sasany amin'ny fotoana fa manofy ary ve za zany e. Tena tsy nofy zao ka dahalo zany hoe misy misakana zany ny fiara. Zany tokoa fa io fa misy vatakazo be misakan-dalana miezaka mivoaka ny fiara ny olona kanefa izay tafavoaka endahan'ireo jolahatra ny fitafiana. Inona re ty hitako ty e. Jesoa aleo tsy hivoaka ny fiara fa hisitrika ato. Sao dia zao mba tsy ho hitandreo misy misitina hivoaka maro. Miala asaketsaina mafy ohatran'izao fa avelao andeha moramory. Ty fijeriny ahy maro mampiorokotra. Aza sotomina aty. Tena mavesatramiko zany lohako zany fa aiza zany aloha eto ambony tsiro matory sarona karona kely anankiroa reto akaiko reto. Misy zavatra midobodoboka anie zany ato ivelany ato zany e. Andraso aloha jereko eto amin'ny varavarankely eto. Zazavavy tsara tarehy mitoto vary. Tena marary aza ny lohako zany fa aleo aloha hipetraka ka. Fa aiza ary azany tadidiko fotsiny hoe nisakana ny jola ny fiara mitondra. Tsy azoko dia efa ty amin'ilay toerana avy sa tsy. Efa taitra ianao. Andraso vetivety fa ka mangazo aloha zaho hoaninao. Sady efa tena nona zao ianao io e. Mangazo? Fa izy ianao dia aiza misy an'ity toerana ity ka azafady. Efa mbo miadana ve ty misy aty? Efa tafahoatrana mbo miadana ianao efa lasa lavitra be mihitsy aroko. Fa aleo aloha akako mangazo ianao fa zay zao masaka ao e. Tena very marina. Aroso ary mangazo fa tsy maninona. Andraso fa alaiko ary aloha vetivety. Ary misy riana ka ty trano ty. Niakatra any ambony le zazavavy teo. Fa ahoana koa ary tsy nahitako ny tohatra io teo e. Tena marary mafy zany lohako zany. Ty ary mangazonao e. Misy siramamy ty fa vao avy nandeha mantsy dada. Dia any fa aza misalasaly. Vao avy nandeha mantsy dada? Mitondra siramamy izy. Mety tafara-dalana tamiko zany ny rain'ity zazavavy ty dia nanavitra tao anatin'ireny lozana azo areny. Tsara be izy zany. Aleo tsy asiana siramamy ka? Mahazo toa ariko no. Za andeha hamotsy vary kely aloha. Eny ary ebisotra. Zay ry bary fa mahefa be dia tena misaotra anao rery zokotokona anatitra angambana fa anao samy ankizy mihitsy andro aniko. Ianao sy tatao mangeny tena nahazo an'ireo toerana desaka be.
Izany mantony nanaterako anareo. Fa hono ary zokotoika. Manao ahoana tokoa moa izany tata amin'izay ihany e. Tsy efa tonga kosa? Tokony efa tonga ka. Manahirana koa angery sy efa taratasy ny fampiresahana an'ilay olona any e. Tata amin'izao nandrasana iantso kanefa hatramin'izao izy tsy niantso. Ireo mponina indray nanoratra taratasy aza mbola tsy tonga aty ny taratasy noho ny alaviran-dalana. Zokotoika ka sao dia misy zavatra mahazo azy koa sary ihany e. Tsy fantatra fa ezaka iantso azy dia ilazako vaovao mahakasika azy efa aza matahotra e. Zaho koa izany anohatra an'izayko. Izay ary aloha fa dia losako izany ianao zokotoika. Efa andeha raha teo ko mantsinona ilay fiara hitondra anako. Tonga avasoa nareo e. Mankasitraka zoika, mirary soa e. Miaraba zokotoka. Salama tsara ry Miora. Niantso anao fa te afantatra ny vaovao any aminareo any. Ka manao any nareo any? Milamina tsara ka efa manomboka ny asa zao. Mahafinaritra nareo. Tatany izao sisa tsy tratrantso hatramin'izao ka asa nananao ahoana. Hatramin'izao ve? Sao dia mba tsy misy réseau kosa ary any amin'ny any e. Misy any ka. Efa tany amin'ny toeran'io any ahy. Ny olona fotsiny tsy mampiasa finday. Tsy olona vato aratra koa nefa fa mitondra fitaovana maro izy any. Hainao ihany tatamo rehefa miasa e. Mety mifantoka amin'ny asa indray izy ry zokotoka. Zay tokoa anga. Fa avelako ianao aloha fa mirary soa e. Eny ary e. Asa zay izay nahazo ankala ihany iny. Hevitra ny eto kosa aloha ireny natory ny cousinko ireny e. Raha vao tafaverina ny Antananarivo avy hatrany izay rehetra dia atomboko izay. Tsy maintsy ahy ianao ry bary a. Ka manahoana ny vahiny e. Somary aritratra ianao mety satria mbola misy zavatra maro karakaranay vao afaka mandefanao zahay a. Tamany eto aminay any ve ianao ty? Mahafinaritra tokoa aloha ny ety aminareo e. Fiainana milamindamina, tsy ahitana rotoroto tahaka ny any amin'ny arivo e. Tianao ve zao raha miara-mipetraka aminay aty? Tiako tokoa ka. Saingy any Ambomiadana nanirahana fa tsy eto akory. Tsy maintsy alefantsika izy ronoro a. Miandry kely fotsiny. Eny ary dada. Fa hono ary izy mianaka? Anga tsy misy olona afa-tsy nareo mianaka ny eto? Maromaro ny olona eto ka. Any Abanatsinanana any ny tanàna, izany hoe tako nyretsika reto ka tsy hitanao e. Ary tsy nandinika tokoa hatramin'izayko. Zay aho vao nahita tafo manangasanga. Nisafidy hitokana aty zay satria entiny manakaiky an'ity tendrombohitra ity e. Sady entiny mahafinaritra. Ty izy mora maloko ity no tsy tiavako azoko. Tena avo be mihitsy mantsy ty tendrombohitra ity ka vao mihilana masoandro dia efa maloko eto. Io no antsoina hoe ampanatera-tsoriny e. Ao ambonimboniny ao marany mipetraka. Aninona? Dia izy sa maro? Ho fantatra amin'ny andalana eo ihany izy e. Fa mandehana loronora lay lesony soronono antsika. Eny tokoa sady mbola mafana tsara izy ao a. Fa ahoana tokoa moa izany ny amiko ty ry dadandrina? Ahoana e? Nahoana ny tsy aterinao any Ambomiadana? Any mantsy ny terana alehako. Tena kaiza daholo koa ny entako fa tsy hitako. Andala-pikarakarana ny momba anao zay zao ka. Raha ny amin'ny entanao ndray tsy mahavimbona ankoatra ny vatantenanao zay fony nanavitra anao. Dia ne anaka nytao zay e. Tena misaotra betsaka anareo aloha nanavitra ahy e. Raha ny amin'ny entana indray tsy maninona. Mahafinaritra ny lalao takariva ty aminay ry tatamo e. Tsy
tsy mbola lalao ohatran'ireny aiza koa ie ary za koa ary mahay lalao be dia be ane afaka mampianatra anareo koa ohatra mbola mijanona eto zany ve mba mijano nare aty aminay zany tena tsy mba misy namazany mihitsy reny ankizy ny lalao niaraka tamintsika reny ve dia tsy efa namany ka tatamo hafa mihitsiko andao aloha atory noro fa reraka be aka andao ivavakitsika aloha tatamo andraso aloha akizy ty fianarana ary nalefa ny dada nianatra tany Antananarivo rehefa afaka sepetambo miadana za rery ny akizy nianatra teto tamin'izany mivelatra tokoa ny saiko tany ary efa nahay mivavaka tany saingy ary to mitomany nofo satria tsy mety aminay hoy mianatra hoy mara dia nalainy dada ary tsy nabelariny tsony mba mahagaga koa zany mazoto nefa no rahampianariko resako dadandrina rapitso aleo tsy miresaka amin'ny dada ka sakanany eo indray tsika eto amin'ity toeran'ity mihitsy no maniranaka ohatra misy zavatra fahafy zany eto lalina koa le tantaran'ile rangaty io misy tanàna kely izay ho ny tsara hitorinany filazany tsara tahaka n'izao ataonay izao fa tena mahanjaka be any mihitsy ny faharatsiana nanarako mbony nahitany amin'izany ary fantatra fa ireo mponina ny mpangalatra saingy nahita ho niditra io tanàna io aza ny tia anomby dia voatery miveriny zareo satria tsy tia ho vatony ny ololety be masoandro indray aloha dia mahafinaritra sady efa mba mahafantatra an'Andriamanitra ihany ny ankabeazanyko way ary manenana izany telefonako izany izy ty zokotoko ty marina allo salama sery bary salama ry sery zokotoky ary fa misy inona ohatry ny hafahafa ny anareo izany saky ampilaza asia hiakatra zao dia n'izao hiakatra fa misy inona ry zokotoky inona no miseho any ka zao tsy tonga any amin'ilay toerana nanendrena azy tatamo tsy izay nanjavona fa voatafika teny an-dalana olo le fiara voatafika iano atsy olona maromaro mihitsy mifanjevy teny ny olona ka tsy tsy zay nalehany tatamo tsy hoe nanavy tena ka tafiditra any anaty ala ve sa lasan'ireo jola ry zokotoky dia inona zany no atao amin'izany ka ampiakarina daholo ny ankizy rehetra dia aty mitady vahaolana efa niresaka ny ray aman-dreniny fa atray allo tena tapaka le antso marina aleo aloha za tonga dia iomana dia andeha avy hatrany ka tompo arofo tatamo Verinoroka be olona be ohatran'izao ety amin'ity tanàna ity tonga daholo maty izao mivatandelako no hitadandrina zany lehibe eto raha azoko tsara zany tokoa izy no olobe ny tanàna eto izy no mandidy tena mpanompo sampy ty tanàna ity jereo ane reto fombafomba atao soa aloha fa mitokana niaraka tamin'ny oro eto way tandremo tsy fanandrifiny olona mamafy rano iny ty tamin'ity izy fa andao hiakatra etsy amin'ny tsy avoavy itsy zay mankasitraka n'izao fombafomba izao ve no tsiry tatamo mahazo aina be miaraka aminao nisy zavatra kely nazavozavo tatamiko fa vao nahitanao dia tretrika ary efa miamazava amiko zany ankehitriny tapa-kevitra nijanona elaela eto aminareo ary noro zany ve resako ny rainao mba hanaiky an'izany tiako be zany dia ahoana zany ny amin'ireo ray aman-dreninao sy havanao ka
tsy maintsy mbola ody any aka saingy rehefa voavonjinareo. ay fa arak'le resantsika reny aleo afenina ny dada foana aloha ny zavatra ataontsika. Eny ary eny ary alefa resahako mara de mijanona kely aty aloha ianao ry tatamo hoe faly be tiako anesy dadako ty misaotra ry dadandrina. ny fipetra fotsiny de zao tsy maintsy manaraka ny fombafombanay ianao. eny rery dada aleo fa ampianariko ny fombatsika izy any mandehana am'izay midina matory ary mifomaraina rapitso eny ry dada. inony zany vonjeo fa nianjera tamin'ny tohatry Noro. ny zanako marina Noro torana ny zanako ny zanako le olona to tsy matsiary tsony ny zanako. Mitony aloha ianao ry dadandrina, mitony aloha io anesy isany mba anay le tokako ny zanako zay mivavoavoaray avy any ambony ry zareo zany hoe mitako vola be reo dahalina kakeriny amin'ny tatamo. Aiza moa zany no ahitan'izany vola zany reto Kako asa so zay izay mahazo an'le zanak'olona any tena tsoroko aloha fa ohatra ny tena mitaintaina be ary reto ray aman-drenina aza zao no tena mahapalahelo ako. Ataovy eo aminareo kosa ny toerany mbarasa moa voafofopofony efa malemy ohatry inona ary zao lazaindry moro zao lozanareo amin'ny fanaly io kanefa efa sarotra ty raraty fa faly ve aloha zany miory mahafaly anao zany zao zavatra zao. Inareo koa ka reto ka sy faly amin'ny fahavoazany sasany zany akorako. aleo aloha iravintsika de samy mandinika an'izay tokony atao any. Andriamanitra tena mba harovy le olo tiako any. Efa manahoana ianao zao ry Noro fa tsy maninona tsony ary dada ary avaizy dada zany avy any amara io le nareo niataka tamin'izy nanafana ino no navoanao io. Sy zany ndray dada efa mimafy loha mihitsy ianao ty tato aty zay tsy maintsy miovy sika ary dada efa tonga tatamika. Inona tsara ay le tatamy iny nahatonga anao mafy loha ohatran'izao. Eko satria izy nisarika ny saiko atakatra zavatra maro. Tsy te ahita loza fa maiza mipetraka ary Noro lozako ratsy ny teny ary dada mifampotsampy sy ny asa ratsinareo ny tsy androsony ty tanàny ty. Mangina vavanao dada mangina sanao zany dada ngastarana matritso ovila teo afahazazako ny nanaovanao an'izay zao ianao voasa le dada be ty mifona ary Noro mifona fa tsy anao tsony za tsy tia ny dada tsony mandana mandeha fa za tsy mila ny dada tsony za sahirana mitady anao ry tatamo ay ianao lozanao mampiresaka akizy aty ambadika aty arto fampianarinao ino leto akizy reto ry tatamo asa zay anjoan'izao raha fantatry mara tsy maintsy ho fatany anefa zao. Dadandrina janono ny fampianaranao fa tsy ilaiko mino koa fa ianao no nanome lohan'ny Noro zao zay mianaka manjary fiadina isanandro. Dadandrino zany zay ho hitanao keliny anao lasa izy mara sy nilaina kosa zay setry ny avy aty Andriamanitra
solosaina indra. Dado, afaka mbavahana kely ve mifatorako fa marary be ane manao mihitsy io saingy mialohan'izay dia misy resaka ataoko anao ahoana zay ry dada tsy sitrako loatra ny ampijalanao anaka marary aza mifoko saingy zay ve ny tia mara izy ane anaka ny mpitaizantsika eto hoe ely zay ry dada tonga avasaina am'izay ianao etsy aloha vahina ianao e dia mandehana matory za koa sisa ny andrasana dia anomboka amin'ny fivorianay ry atenatena tendrombohitra ery fa misy inona ry dada sorona ka fotry nandritrizay roa andro namatorana zay dia tsy nahita ny tatama azoko antoka fa efa nidindry dada any amin'ilay trano kely fitoeratsorana izy aleo aloha mandeha mafy fa tsy maintsy melohandry dada tena maizina koa zany andro zany marina mafy tonga ihany eo le trano kely ary toa midy be inona rena ataoko kotrahatra eto ihany anio kay izy zany miazona zany tatamo ihany afaka ihany ianao adiny marana matotra ny tanako fa moramora nafahako tao le trano anefa nikatona fotsiny fa ina ny anton'izao ronoro mangina alondry dia aza vao fa tsy azoko ka dia davindry zareo atao sorony ianao nda androsotraingy amintsika efa tara ronoro tsy misy hevitra tsony fa efa re manantona tsika reny ry dadanareo zao e ny andro ty maizina tsy fakahitana tsika raha teo tsy mahazo mandrehitra jiro araka le voalaza mara dia mitaky ny ainy ty zazavavy ty ny masina izy ty koa no mandoto ny tanana atsika tapao avy hatrany ary ny lohany tsy ry dada zany tokony vonoanareo va tsy izy fa ahoana zany après teny jiro zalahy zanako maro ny zanako ny saika ny vonoko re olona le tokako e nora fa nahoana ianao ny manao azao e tsy ry dada fa nahoana ny zanako fa nahoana e zanako zany ianao mpamono olona tsy manana ray mpamono olona ohatra anao afambay any noro zanako ianao zanako tiako fa tena tiako ianao ry dada raha miova zao e aleo mirava aloha tsika mamory anareo avy eo tsy ry dada tsy mody zany raha tsy miaraka amin'ny tatamo androany tatamo ndao ny antranontsika amiresaka fa inona koa ary za mampitabataba olona zany za zambagaga avy aloha resaka tsika ary tatamo rehefa avy eo mampivory zao olona efa mitabataba zao eny ary ry dadandrina miandry izay fanapahan-kevitrareo amiko efa fantatrareo zay ny momba sy ny fikasako tsy afaka any amonanao trony zay tsy te ady hevitra amin'ny fanarandianao koa nefa fa tao babinao avy hatrany
Andray tena faly ary dada maheno an'izany teneninao zany zany aika mba dadako ry tatamo Za koa tena faly sady nareo any ery dadandrina no mitarika ny ololeto iova tsy ho ela koa izy ireo zany. Ny any mara zao ny olana keliko dada rehefa miova ianao de fa inona ihany azy zao tabataba tsy mety vitao zao aleo mihitsy aloha vonjeko zay olona zao rezy rovavy ka lasa miova ihany dada zao vao tateraka ato anatiko le fahazavana tena faly ahy zao vao ato anatiko le fahazavana tena faly ary tatamo misaotra anao Za koa tena faly ronoro sy sendrasendra nahatongavako taty. Noroa fa misy inona ry dada lozany ery noro fa inona ndray vao fitako tsika hatramin'izay tena olona fetsiratsy kely mariny fa misy inona ay izy no nampitabataba ny olona tao novonon'ny olona izy satria ay mpamitaka kay fitaka avokoa no nataony ary nalainy ny volan'olona sy reny zavatra natao fanomezana ho azy zanahary reny fa napoziko ka nanao ahoana izy ao fatara kely foana dia matin'ny olona tao izy tena latsa-dranomaso mieritreritra hoe tena jambo za olo-bebe ty azakivy zany dadako zany efa avitro siko zao za moa efa ela natsikaritra ny afetseny mary io azoko antoka mihitsy ny aza fa zany no nikasany nanaovana sorona tena nikasain'ny vonoany ianao kanefa tsy maty za mihitsy lazaiko anao no marina ary tatamo zahay no nandrobanareo noho ianao ny afaka indrindra tao anatin'ny fiara iny dia nentinay ary nikasainay atao takalonay ianao raha pitso aza ny fifanakalozana no atao ary saika ny fatinao no natolotra ny fianakavianao Natahotra tokoa mantsy sika aribarika zao tonga ty ambomiatany zao ty miandalana ngery sy le fiara mitondra andro tatamo ny voasakany jolay vonjy tiry zoko toika tsika aza zao mitaintaina maika ve fa hitatamo eo ampilatanan'ireo jolary io fa mba ohatry ny ahoana ary ny fijaliana iainany any amin'izao fotoana izao efa napetraka teo ampilatanan'Andriamanitra mianatra bary sioka lasa adala raha zany no sainy ro ray aman-dreniny aza nge azo lazaina hoe tony ihany matoka atsika koa izy ny tena marina ry zokotoka tsika ihany ty no nitondra ny vola be fa zareo miandra ny Antananarivo moa zanyko ty koa fiara hafa mihitsy ka tsy azo lazalazaina olona sao miaina no anefa eno fa hono amin'ny firy aloha zany le fotoana anaterana nyrety vola be reto ry zokotoka efa nresaka taniko teo lehibe ny tanàna fa raha riva maty masoandro no miaingotsika anatrany le vola ary akany tatamo ny toerana indray aloha dia tena tsy fantatro ka zany ve aleo aloha zany tsotsotrehitra ihany tsika raha zaniko tsy ahafatra hijery tanàna intsony fa tena vizakako izako moa zao malalana efa misy dahalo manara-masa no aniko zay aloha dia mariny aleo maily foana tena akanto ka ty lalan'ity raha tazanina aza dia mampameo ry bary zao ve ianao vao matsikaritra an'izany zany tokoa ngery tatamo fon'izay nankaty mantsy mbola niteboteby hainao ihany fa tsy ahitana asambarana niteboteboko marina izany anahoana zao ny afalin'ny ankizy rehetra hita angamba dia isa azy akiko
gaga zao zareo afantatra ny zava-nitranga rehetra taty. Tena tsy araka ny eritreretana azy mihitsy ny tantarany sioko. Izay anie ny antony nanoratako tato anatin'ity diariko ty e. Ahafantaranareo fizotry ny zavatra nahazo azy ny nataoko. Hevitra tsara kosa zany. Fa malahelo ny dadandrina sy noro sahady azy zany ka. Eny tsiko na za koa aza mba malahelo saingy faly aloha zahay e. Faly satria nahita amin'ny mazava ihany zareo. Manome toky anareo fa hojerentsika manokana io tanàna io. Zany very zotiky. Mbola hiverina any tsika. Fa ny tena raharaha zao dia ribary sy ny namany tsy maintsy andeha hiverina any amin'ny toerana nanirahana azy avy indraiky. Ary za ihany zany na vita ny asa koa. Nondriany kosa neny ny akaranay taty e. Mahatsara zavatra zany e. Misy vatsietinareo ihany koa ntraika efa hitako taty. Zokotoky a, mangataka anao fampiofanana kely an'ireo namako a, rehefa tonga ny Antananarivo tsika. Mety zany ka. Nareo koa oka aloha izay ny resaka ka. Aleo hianika any akanton'ity zavaboary ity amin'izay a. Izay no azoko zaraina aminareo ry namako isa fa mahireza daholo a. Miora ohatry ny nanangatanana. Misaotra ny tatamo fa tena ohatry ny nahagaga ilay zavaniseho a. Avy namaky ilay diary nandraiketa noho ny zavaniseho tany koa mantsika dia lasa be ho any saiko e. Tena tsoroko aminareo fa tsy mba ny fitoriana filazany tsara loatra no dirako tato. Tena nijaly hatramin'izay satria ny alina, ny rehare sy ny sisa e. Nefa izao vao tsapako fa manam-piadanana sahala amin'ny tatamo a rehefa tena mifototra amin'ny asan'Andriamanitra. Tena babinao ary tatamo a. Fonina nova mifamindraka ihany koa. Tena tsara zany ry Miora. Fa hono e. Ndry zany ry Miora nikasa hanafika nefa voatafika. Ka reny any anao ry bary e. Marina mihitsy zany ka tena marina zany. Manomboka izao a dia hiasa tsara amin'izay. Voatafiko tatamo aty. Ao ary sao dia mbola misy manana fanontaniana. Verikirany zany zanako zany ay venao ataony fitrato ihany ary tao manadio be. Eko mbola ho avy any amin'ny efitra dada any ary za io zao. Ataovy efa ho avy koa ny vahintsika tsoatsy. Tena sambatra anaka manana anao a. Ndre za koa tena sambatra be tsy manana ny dada. Tojo amin'ny fanorinao ianao tiako. Zay mihitsiko no famonjena antsika mihitsy le tatamo tonga iny. Izy ny kasai nanaovana ratsy ndray tia nitondra soa. Efa saika mivonona mihitsy azy. Dia ny ambo miadana efa nahalalan'Andriamanitra indray ve no anaovana fitoriana moko. Soa fa nitafy anareo izy mba nahafahany nanafika antsika. Zany tokoa ne. Izay nanafika indray tia ny voatafika ko. Efa samy navita iny fanafiana andiany voalohany iny avy nareo dia ndreto indray aza misy tanàna vitsivitsy hanohizana ny fitoriana. Isy asa maromaro ara-tsosialy sy ny sisa koa atao any. Nareo moa lasa maro be, izany hoe mandeha tsororoa zany nareo. Iza ny araka amiko zany? Andao hiaraka amiko Miora? Azobary makaizy. Mifandamina tsara fa efa samy lehibe sy tonga sainy nareo e. Andana miaraka nareo rovafa hitady namana rea.
aleo basy no hiaraka amin'ndrizy tatamo a mety zay fa ahoana ka zay fotsiny e za moakizy tatamo a eny ary tsy maninona dia misaotra betsaka kiry miora dia ahoana zany ny ataontsika tatamo a mbola hiresaka tsara tsika fa mila miasa tsara rehefa miaraka amiko a eny re aza manahy ianao fa tena hiasa be a fa tsy mba hisy fotoana ialana sasatra ve moa zany hany e aleo fa alamitsika e mila zao vaovao fotsiny zay eny are amarana fotoantsika rehefa vita ny fandaminanareo renareo teo azy ilay tantara mitondra lohateny hoe voatafika tantara no soratany Mirindra Salomon nandrenesanao ny feony miora safidy Sylvia naly fiderana ary tainana tenaina nandray feo bienvenue nanatsitosa safidy tahinjanahary